Salama daholo eo hita tamin'ity herinandro ity fa tena nafana dia nafana ny fanaovan'ireo candidat solombavambahoaka an'izay faradoboka tamin'ny fampielezan-kevitra an'izy ireo zay ary samy nanao entso zavatra moa izy ireo tamin'izany niezaka nandresy lahatra an'ireo vahoaka rehetra izay fidy azy ireo ary tena nisy tamin'ireo solombavambahoaka izay tena hita fa niavaka dia niavaka tokoa tamin'izay fanaovana faradoboka ny fampielezan-kevitra izay ka io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa diny ny milekeny video antsika ary tsara ovetrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary rehefa niaina tamin'ny resaka fampielezan-kevitra isika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay dia tapitra hatreo izay fampielezan-kevitra izay tamin'ny 17 Mey lasa teo satria izay ny fepitaona izay nomeny ireo avy any anivon'ny CENI sy ny ACC hanaovan'ireo sombavambahoaka fampielezan-kevitra izay ka noho izany dia niaty ny fampielezan-kevitra ka ao anatin'ny fiandrasana ny fizotra ny fifidianana isika amin'izao ankehitriny izao ka noho izany dia tamin'ny famaranana ny fampielezan-kevitra izay dia maro ny zavatra hita ary maro ihany koa ireo izay ambiance tena niavaka tokoa tao anatin'izay satria izay moa ny atao hoe faradoboka ka samy niezaka nanao entso zavatra daholy ireo candidat rehetra amin'izay sombavambahoaka izay nanao izay hevitra rehetra hitany fa mety hampahomby azy handresen-dahatra ny vahoaka tsirairay avy eny amin'ny boriboritany sy ny faritra misy azy eny avy indrindra fa ny fokotany tsirairay dia samy naneho ny fahavonony amin'ny fanohanana ireo candidat izay no heveriny fa mety amin'ny avy ny vahoaka tsirairay ka na dia eo aza izay samy niezaka nanao fampielezan-kevitra izay eo ihany koa izay samy hita fa samy vonona ireo candidat sombavambahoaka amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misy foana ny tena miavaka amin'izy rehetra ka ireto tany saiko reto ny tena hita fa niavaka tao anatin'izay fampielezan-kevitra izay raha resaka faradoboka no asiana resaka satria tsy vita niavaka izy reto fa tena vory lanina ny vahoaka ary tena nifanitsakitro tsy misy to azy ny vahoaka izay mpanaradia anireto candidat izay tononoko manaraka ireto satria ireto zao ny candidat hita fa tena favori raha eo amin'ny faritra misy azy avy eo amin'ny resaka ny fifidianana sombavambahoaka izay no asiana resaka resaka ohatra zao ny tany Fianorivatsinanana ny candidat izay laharana voalohany izany hoe Angelica Michel sady efa ministra moa izy ity ary mbola ministra amin'izao fotoana izao no efa sombavambahoaka an'izy ireo nandritra ny 5 taona lasa teo izay hita miharihary fa tena mbola mifankatia ny vahoaka ny Fianorivatsinanana amin'izao fotoana izao sy ity candidat laharana voalohany ity nandritra ny fampielezan-kevitra izay nataony satria vorilana ny vahoaka ary nifanitsakitro mihitsy izy ireo nandritra izay rehetra izay tena nifanohana ary nifanampy ny vahoaka tamin'ity candidat izay tena mamin'izy ireo ity any Fianorivatsinanana any moa izany candidat izany ka raha izao no mitohy dia moramora aminy mety ho lany indray amin'ny mahasombavambahoaka azy izay amin'ny 5 taona manaraka eo any antalahy indray dia manatombo ihany koa ny candidat izay miaraka amin'ny Andry Rajoelina izany hoe Jerry Marcos sy ilay namany iray lisitra aminy any antalahy ihany amin'izao fotoana izao satria nandritra ny faradoboka izay nataon'izy ireo dia hita fa tena mankatia anireo candidat ireo ny vahoaka ny antalahy amin'izao fotoana izao any Toliara indray dia tena mbola sarotra ny hanombatobana satria na isy teny zany izay miaradia amin'ny vovonan'ny firaisan-kina sy ny prositeny na Itinika Roberto izay miaradia amin'ny Irmara dia samby mafy raha any Toliara no asiana resaka ary samy manana ny maizy azy ka sarotra ny hanombatobana any Toliara any amin'izao fotoana izao hoe iza no mety ho lany ary iza no mety handresy amin'izy roa lahy ireto satria samy vory-lanina ny vahoaka izay manaradia ny andaniny sy ny ankilany amin'izy ireo any Toliara any samy milaza izay hitany faholany ny vahoaka any Toliara amin'izao fotoana izao ao moa ireo milaza fa lasa ny Itinika Roberto io ao indray ireo milaza fa tsy maharesy anisiteny zany raha io Itinika Roberto io raha ao Toliara voalohany ao no asiana resaka ho ireo sasany ka tena mbola sarotra ny haminaviana iza no ho lanim-bahoaka ao Toliara ao analava indray dia tena hita miharihara amin'izao fa mbola mihenjandroany tady eo amin'ny Josera Irene sy Madame Soafilira Princia izay samy manana ny mpanohana azy ao analalava ao amin'izao ankatoky ny fifidianana izao
ka tena mbola sarotra ny hilaza hoe iza no lany amin'izy roa ireto fa ny raha ny hita araky ny tatitra izay miely eny am'taoserasera hatreto aloha dia manantombo i madame Soflira Prinsia raha eo mivoaka marobe izay manarady azy any analalava any amin'izao ankehitriny izao. Ao antsoy indray ao amin'ny renivohitry ny faritry ny Sofia dia tena mbola sarotra ny haminavina an'izay mety ho lany izay ihany koa satria na i Vanessa zany izay vady andefomandry navelany tompoko lahy George izay deputen'izy ireo taloha dia hita fa mamy ny vahoaka ao antsoy ao amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay i Sainte izay natolotry ny Irmara ao antsoy ao dia maro ihany koa ny mpanarady azy ka eo indrindra ny mpametra-pantanina amin'izao ankehitriny izao amin'ilay hoe iza ny mety ho lany i Vanessa izay ao anatin'ny antoko indépendance ve sa i Sainte izay natolotry ny Irmara ao antsoy ao. Ao faratsio indray dia mbola tena mety ho mafy ny fananana izay misy amin'ny kandida anankiray any an-toerana any amin'izao fotoana izao izay nahitana ny videony paritaka tao tsiratsira Facebook tao tena vorolanina ny voaka iray tanàna iray manontolo nanara dia an'izany kandida izany izay nanao carnaval namakivaky ny tanàna. Etsy andanin'izay nefa i madame Lalatina izay natolotry nireo avy ao anatin'ny Irmara izay efa natokisany besiny maro fa mety ho lany ao an-toeranao ka tamin'iny faradoboka iny indray no nampivaky roa ny hevitry ny besiny maro raha nahita an'izay fitiavan'ny voaka ny faratsio an'ilay kandida anankiray izay mifaninana madame Lalatina ao faratsio ao ka mety mbola sarotra ny hamitsavisa amin'ilay hoe iza no mety ho lany. Raha any ambaty finandrahana indray dia mety tsy sady hevitra lava intsony satria naseho ny voaka ny ambaty finandrahana fa tena mbola matoko tanteraka any solombavambahoakan'izy ireo teo aloha izy ireo tsy iza moa izany fa Ramatoa Razanamaso Christine izay tena mbola tiany voaka ny ambaty finandrahana amin'izao ankehitriny izao ka mety izy no ho lany solombavambahoaka raha izay fitiavan'ny voaka azy zay no asehon'izy ireo amin'ny fandatsaham-bato. Raha ao Antananarivo indray ao amboribory-tany fahefatrao dia mety ho mafimafy ihany koa ny fananana izay ho isy eo amin'ny Andriamatoa Rosy izay ao anatin'ny antoko anay Rosy izany hoe antoko tsy miankina moa izany sy ilay kandida anankiray izay natolotry ny Irmara ao an-toeranao amin'izao ankatoko ny fifidianana izao satria naseho ny voaka ny boribory-tany fahefatra fa tena mbola matoko tanteraka any Rosy moa izy ireo fa ny tsy andanin'izay kosa dia mihevy tena fa mety ho lany ihany koa ilay kandida anankiray izay miaraka amin'ny Irmara izay ka izay no mahasarotra ny anaovana tombatombana ao boribory-tany fahefatra ao amin'izao ankehitriny izao satria samy maneho ny heviny ireo vahoaka ary samy manohana ny kandida izay tian'izy ireo ka eto ampiandrasana an'izay valim-pifidianana izay moa isika rehetra amin'izao ankehitriny izao satria fantatsika tsara fa androany no nanomboka an'izay fifidianana izay ka mandrapa arivony andro dia fifidianana foana androany tontolo fa mety manomboka any amin'ny alina any vao misy izay fanisam-bato zay ka eto ampiandrasana an'izay tombatombana an'izay mety ho lany zay isika rehetra amin'izao ankehitriny izao. Izay arany masaka azona roso tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dininy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona reny hevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Tsaroviny milaiky ny vidéo antsika ary asa diny tokosana trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tomatahoata gasy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.